rehefa natao moa zany ny fakakevitra tamin'ny ankizy miisa 300 tamin'ny sabotsy lasa teo izay nataon'ny Union africaine dia mbola betsaka ny ankizy no mahatsapa fa tsy afaka misitraka amin'ny fahataterahana ny zony ho antsika eto Madagascar manokana dia anisan'izany ohatra ny aspiration fahatelo izay resahana ao anatin'io agenda 2040 io no momba ny fahaterahana sy ny fahaterahana sy ireo taratasy rehetra mahakasika an'izay fahaterahana zany izany hoe ny zo anana anarana sy anana firenena izay aloha zany no voaresaka tao anatin'izy io ary ankoatran'izay ihany koa dia ilay aspiration fahafolo izay voaresaka tao ihany koa hoe ny fomba fijerin'ny ankizy afrikana anankiray ny hevitry ny ankizy afrikana anankiray dia misy lanjany izany hoe nyresaka momba ny zo fanehoana hevitra ihany koa zany tamin'io. Ataontsika hoe any amin'ny tsy fahalalana eo ny tsy fahalalana eo koa ny fahalaveratoerana izany hoe betsaka ireo ankizy izay noho ny tsy fahalalan'ny ray aman-dreniny dia tsy voenregistre zany amin'ny maha-olom-pirenena anazy hoe misy izy ary tsy manana an'ireny taratasy ireny. Ty taona ty moa zany natokanay manokana anaovana ny atsisika mahakasika ny ankizin'ny lalana. Ireo ankizin'ny lalana dia anisany maro be amin'ireo olona tsy manana kopia iran'ny Madagascar. Anisany isan'izy ireny zany ireny ankizin'ny lalana ireny. Ny antony satria na ray aman-dreniny koa ary tsy manana taratasy. Raha iresaka zao hoe inona daholo ny zavatra efa napetraka paikady manantsika paikady isan-karazany na eo amin'ny resaka fampianarana manisa sy manoratra manana paikady manokana amin'izany tsika manana paikady tsika amin'ny ady atao amin'ny fampanambadiana ny ankizy manana karazana stratégie isan-karazany isika fa ny olana lehibe indrindra zany dia ny eo amin'ny fampiarana reny paikady sy tolo-dalàna sy zavatra politika isan-karazany izay narafitra reny dia nanaovana fakakevitra tamin'ny olona manam-pahaizana isan-karazany ary tsara rafitra zany aloha tena miteny mihitsy hoe tsara rafitra ilay izy fa eo amin'ny fanatanterahana zany anisany mbola misy ny lesoka tsy miteny hoe tsy tsara fa misy ny zavatra mbola misy ny lesoka izay tokony mbola amafisina zany ny fanatanterahana ny reny paikady sy politika isan-karazany reny alohan'ny hijerentsika indray hoe afahantsika manao tombana afahantsika manao tombana dia mila tanterahantsika amin'ny atsakany sy andavany aloha reny zavatra rehetrarehetra natao reny eo amin'ny tombana amin'izay tsika no mijery hoe aiza ny tokony harenina inona ny tokony mbola vaozina dia zay angambany fa tsy tena hoe le structure misy tsy mety fa ndao aloha atomboka amin'ny fanatanterahana nefa misy afahantsika manao tombana hoe inona ny hatsaraina inona ny mbola amboarina. Raha oharina amin'ny ankizy afrikana sasany angambontsika tsy afaka hanao fanoharana satria samy manana ny contexte ny firenena tsirairay avy. Misy ireo ankizy izay mijaly be anatina firenena anady ary izay misy ankizy mihitsy no alefa anatin'ny ady zany. Misy ankizy izay zany ny tenenako hoe tsy afaka hanao comparaisons isika fa ny zavatra tsapa sy hita dia mbola tsy misitraka amin'ny fahafenony ny zony ny ankizy eto Madagascar. Zavatra anankiray ihany koa tafiditra ao anatin'ilay banalisation isika efa mahazatra antsika loatra mahita ankizy voakapoka efa mahazatra antsika loatra mahita ankizy hiarana herisetra isan-karazany any ka tsy mahataitra antsika intsony ilay izy fa lasa zary fiainana andavanandro. Efa mahazatra antsika loatra mahita ankizy izay tsy voajery ny ray aman-dreniny
de any ka lasa fiompianany atsika ny akabeazan'ny olona zany lasa fiompiana ankizy fa tsy fanabeazana ankizy tsony no hita eto amin'ny firenetsika ary efa fahazarana ao atsika ny mahita an'izay ka any ka fiainana andavanandro le izy tsy manaitra atsika tsony zay zany ny zavatra anisan'ny ratsy indrindra hitako aloha zay zany hevitro za manokana amin'ny mahareny anao hoe mampalahelo ilay toe-javatra satria efa fahitatsika loatra any ka lasa fahazarana ao atsika de lasa eritreretintsika hoe zay ny zavatra tena izy zay ny tokony ho izy. Ngambany hoe matoa zahay miasa mbola mipetraka eto mbola manatena tsy vitany hoe manatena fa sady miasa ihany koa mba hahatonga an'izay mino zahay fa raha miara-miasa daholo ny tsirairay raha samy mandray ny andraiky ny tsirairay zay fonany antony anaovana antso fanairana mba samy andraisan'ny tsirairay avy ny andraikina de mino zahay fa izy tokoa ny Afrika mendrika ny ankizy.